Miarahaba ny tokantrano manaraka ny mety eo amin'izao fotoana izao toy izao ny sary azo tamin'ny zana-bolana tamin'ity an'ity hitantsika amin'ny sary fa mitoetra ato amin'ny morontsiraka avoany antsinanana hatrany io zany ny tendron'ilay rindraona izay mitondra rotsakorana amin'ny morontsiraka avoany antsinanany nosy iny raha ny hitantsika amin'ny sary ihany koa dia mikisaka somary mianavaratra hatrany izy io ary saika andrafy ny toetry ny andro indrindra atao anatin'ny 420 ora ho avy ho an'ny tapany avaratra antsinanany nosy iny mbola hitoeraka zany ny rotsakorana ny herik'andro ihany koa dia mbola mety azo vanina vao maraina ho an'ny avoatany indrindra ny ilany antsinanany avoatany fa raha ny maripana kosa indray dia midina ny maripana ary mety misongadina izay ho an'ny tapany avaratra antsinanany nosy miamalefaka kosa ny varatra aza manomboka ny alahady sy any amin'ny fiandohan'ny herinandro vaovao na izany zany nefa ny maripana kosa dia tsy mbola ahitana fiakarana misongadina indrindra ho an'ny avoatany satria dia mbola mifafy hatrany ny rivotra mangatsiaka avy any atsimo atsinanana indrindra ho an'ny ilany atsinanany avoatany sy ny tapany atsimo atsinanany nosy ny any amin'ny ilany andrefana moa mafana hatrany ny andro amin'ny akapobeny toy izao ny toetry ny androntsika ho an'ny rapisy vao maraina dia mbola isy aloha ny orana miatoato ho an'ny faritra sava ny any amin'ny faritra Ambatsoa sy ny any amin'ny faritra Analanjorofo ary koa ny faritra atsinanana mandraona ny andro ho an'ny ilany atsinanana Analamanga sy any amin'ny faritra Alaotra Mangoro ary koa ny ilany atsinanany Sofia ny any amin'ny faritra Idiana ny ambiny kosa indray dia maina ny andro na ibalika tanteraka ny masoandro raha ny rapiso tolakandro dia mbola isy hatrany ny orana malefaka miatoato ho an'ny faritra Sava Ambatsoa Analanjorofo sy ny faritra atsinanana manomboka mandraona vitsy kosa ny andro na miverina miamaina tsikelikely zany ho an'ny faritra Alaotra Mangoro sy ny ilany atsinanany avoatany ny any amin'ny ilany andrefana kosa indray dia mibalika tanteraka hatrany aloha ny masoandro amin'ny akapobeny ny maripana voavinavina amin'izay andro ny rapitso izay mety hidina hatrany amin'ny 20 degré celsius ny maripana ho an'ny faritra Matsiatra ambony ary 9 degré celsius ny ambony indrindra ho an'ny faritra Analamanga ho an'ny morontsiraka atsinanana kosa dia midina hatrany amin'ny 4 ka hatrany 7 degré celsius izay maripana izay torak'izay ihany koa ny amin'ny tapany atsimony nosy izay tombanana ho manodidina 20 degré celsius indrindra ho an'ny atitan'ny faritra atsimo andrefana ny any amin'ny tapany avaratra andrefana nosy kosa indray dia mahery ny 9 degré celsius ny maripana andrasana amin'izay andro ny rapitso izay ny toetry ny androntsika ho an'ny alahady dia mbola mety mbola ahitana orana tandrona vitsy ho an'ny faritra Ambatsoa Analanjorofo sy ny faritra atsinanana tombanana hitoetra ihany koa izay eo ny faritra atsimo atsinanana sy ny distrikany Taolagnaro ny ambiny kosa dia ho maina ny andro raha ny vinavina hatrany ny maripana andrasana amin'izay andro ny alahady izay ny ambany indrindra aloha dia mety hidina hatrany amin'ny 6 degré celsius indrindra ho an'ny faritra Vakinakaratra iny fa ny maripana ambony indrindra kosa dia 9 ka hatramin'ny 20 degré celsius raha ho an'ny avoatany hatrany misy fiakarana kely kosa izany ho an'ny morontsiraka atsinanana satria dia mety manodidina 17 degré celsius ny maripana ho an'ny morontsiraka atsinanany nosy iny any amin'ny ilany andrefana moa 1 ka hatramin'ny 4 degré celsius ny maripana andrasana amin'izay andro ny alahady izay ho an'ny alatsinainy dia mbola mety isy hatrany orana tandrifin-drahona ary saika mahenika ny morontsiraka atsinanany nosy zany manomboka any amin'ny distrikana Antalaha ka hatrany Taolagnaro dia saika ahitana an'izay tandrifin-drahona vitsy izay mety mandraondraona ihany ny andro amin'ny maraina be sy ny takariva ho an'ny ilany atsinanany avoatany fa ny atoandro kosa dia tombanana ho maina tanteraka aloha ny andro amin'ny akapobeny toy ny any amin'ny ilany andrefa Madagasikara izay anjakany masoandro tanteraka raha ny maripana ho vinavina amin'izay andro ny alatsinainy izay 20 ka hatramin'ny 21 degré celsius ho an'ny avoatany ary 17 ka hatramin'ny 9 degré celsius kosa ho an'ny morontsiraka atsinanany Madagasikara ny any amin'ny ilany andrefana 20 ka hatramin'ny 13 degré celsius ny maripana voavinavina ary ny mafana indrindra dia hitantsika any amin'ny tendrony avaratra Madagasikara na any amin'ny faritra Idiana izay mahatratra hatramin'ny 14 degré celsius ny maripana andrasana amin'izay andro ny alatsinainy izay hatrany amaranantsika ny fandaharana raha ny tany Valitoandrivotra teto Antananarivo nahitana fiakarana kely ny tany Valitoandrivotra raha ny teto Antananarivo manokana na izany aza dia mbola manodidina ny fehitra nasionaly rehetrarehetra voaray raha ny mandrafitry ny toetry ny andro atao anatin'ny 3 andro ho avy ny jerena dia navinainy hijanona antony amin'ny ankapobeny izay tany Valitoandrivotra izay raha ho an'ny eto Antananarivo renivohitra dia izay ny mety eo tamin'ity an'ity ary raha pisindray fotoana manaraka be no